Notanterahina ny 13 Desambra lasa teo ny fanombohana taom-pambolekazo ho an'ny faritra Analamanga. Etsika izay notariny lehibe ny faritra miaraka tamin'ny taleparitra ny tontolo iainana. Teto amin'ny Zodary Bapangabeny ny famehy fotoana ny fianakaviamben'ny faritra Analamanga niaraka tamin'ny sampandraram-paritry ny tontolo iainana eto Analamanga. Azo 2 no volena tamin'ity fanokafana ny taom-pambolena 4 ho an'ny faritra Analamanga ity. Taom-pambolena ity satria ny antony volana Desambra tsika dia efa manomboka ny taona 2024 sy 2024 ary voamanomaly ny président de la République no nanokatra an'izany tamin'ny ofisialy tany Mampitondro. Ny faritra Analamanga koa dia tsy diso anjara satria omaly zao zay dia miaraka nanao ny fambolekazo tamin'ny ministère rano. Androany indray dia manao fambolekazo ho an'ny faritra Analamanga. Ka eto amin'ity toerana ity no safidiana manokana dia eto Pangabe zany Atsimondrano satria ity toerana ity zany dia toerana izay any fanjakana ary toerana fampizarana misy eto ny ataontsika hoe an'ireo département ministériel samihafa. Misy ihany koa nefa eto satria misy ny fiarahamonina antoka tsy miankina ihany koa. Misy ohatra eto ny banque an'ireo fikamanana maro samihafa. Ny tompony isan'ny zanakazo volena amin'ity taom-pambolekazo amin'ity raha oharina tamin'ny taon-dasa araka nambarany teo anivon'ny sampandraram-paritry ny tontolo iainana sy ny alina. Raha 50 000 zany izy tamin'ny herintaona dia nampitomboinay 60 000 izy tamin'ity arakaraka ny fangatahany olona. Izay zany dia mamokatra zanakazo. Ary ireo zanakazo ireo dia omenay maimaim-poana an'ireny lycée toerana tsy manam-bola anaovana fambolekazo nefa mba te hamboly azo zany izy dia omenay maimaim-poana izy ireny. Nefa ao koa ireo association ONG manana ny anazy raha ny tamin'ny herintaona zao dia teo amin'ny 500 hectares teo no voavoly teto amin'ny faritra Analamanga ary mino marimarina fa indroan'izay araka ny tenin'ny lehibe amin'ny faritra teo fa indroan'izay no vita amin'ity taona ity. Manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro adidiny rehetra ny fanatanterahana ny fambolekazo.